Mbola faly miarabanao amin'ny anarana Jesosy tompony tenako amin'izao direkta izao. Hitanao angambany ianao izay manaraka eto amin'ny vondrom-bavaka miajan-Andriamanitra fa niova. Satria niova ny taona dia ny tompo efa niteny elaela ihany hoe misy fiovana. Ka ankehitriny dia voninahitra ho azy, asandratra izy mandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ka anio dia efa niteny ahako tamin'ny lahady lasa hoe ny asabotsy alina dia izahako Andrianasolo Felisian, mpanompo vaviny Jesosy Kristy tompo no mitondra teny fampaherezana fohy sady koa iarahantsika hibebaka, hiomana iaonantsika amin'Andriamanitra ray. Ny alahady kosa dia ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika, izy no hitondra ny fotoana. Izany dia amin'ny 9:00 ka voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana, satria ho azy izao, ho fiderana azy izao. Ka hiary vavaka isika, anondrika alohantsika, hidera azy, ankalaza azy, alohany andraisantsika teny fohy izay ampaharizan'Andriamanitra antsika. Hiary vavaka isika tompoko. Jesosy tompo, sotranao izahay. Satria noho ny fitiavanao Jesosy, no mbola ahafahanay indray hiaino afatra avy aminao, hiaino fananarana avy aminao Jesosy. Fa izahay dia olona tsy mendrika, izay dia mpanota, ary na dia hiantso anaranao ara Jesosy dia tsy mendrika izahay. Jesosy malalo, mangataka ny fanamasinao anatrika izao fotoana izao, ka oka ianao fanamasina no hiteny, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanamasina, ampianatra anay, ananatra anay, ampiomana anay, iaona aminao Jesosy. Satria efa tena kely sisa dia ho avy eny amin'ny raha alanitra ianao. Ka asandratro foana ianao Jesosy, hizara foana ny hatsaranao ao, raha mbola velona koa. Ka mitenena tompo, ka sio ny olona tsiraray avy, hiaino anao, fa tsy ahitanay Jesosy, fa ianao no hitan'izy ireo tompo, ka ianao Jesosy no anantonay. Ho anao Jesosy mihaja, satria anao ilay Andriamanitra endry, Andriamanitra lehibe indrindra, anao midera. Hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny, ary ho mandrakizay doria. Amen. Ry hava-malala amin'ny tompo, ny teny izay nasain'ny tompo ho raisiko anio, hifampaherezantsika eto sy hanomana ny tompo antsika araka ny teniko teo, dia afaka mandray ny baibolinao ianao ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 7, ny 1 ka hatramin'ny 7 ihany. Dia misy verse vitsy avy eo omeko ihany fa io no vakiantsika io teny io. Apokalipsy 7, ny 1 ka hatramin'ny 7 ihany. Dia ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely 4 nitsangana teo amin'ny vazatany 4, nihazona ny rivotra 4 amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany, na amin'ny ranomasina, na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fitombo-kase n'Andriamanitra velona. Ary niantso ny anjely 4 izay nasaina hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery izy hoe: aza manimba ny tany, na ny ranomasina, na ny hazo, mandra-panisinay tombo-kase amin'ny andro ny mpanompon'Andriamantsika. Amen. Io teny io ry havana dia efa nozaraina teto ihany, fa nasain'ny tompo averina anio, nasain'ny tompo ho tadidintsika izay efa nare an'io ten'Andriamanitra io. Misy zavatra mifono goavana be tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika
ao anatin'ny ten'Andriamanitra io. Ny ten'Andriamanitra eto dia manambara fa Jesosy Kristy andefa anjely rehefa alohany aviny, satria Andriamanitra dia Jesosy ihany, izy ihany koa ny fanahy masina, ilay hoe telo fa iray. Ka ny ten'Andriamanitra eto dia mampieritreritra, tena mampieritreritra ary mampiomana antsika. Maro ny olona tsy tia mamaky ny bokyny Apokalipsia, nefa ny bokyny Apokalipsia tsara vakiana satria mampiomana antsika hiaona amin'Andriamanitra ary mampafantatra antsika ny tokony ataontsika ny homanantsika alohany ampiakaran'i Jesosy ny fiangonany. Ianao ve efa fiangonan'i Jesosy? Satria isambatan'olona isika no fiangonana fa tsy trano tompoko. Isika tsiraray avy isambatan'olona. Hovakintsika io ten'Andriamanitra io ho raisiko ny andininy vitsivitsy dia manohy tsika avy eo anazavany fanahy masina azy. Averiko kely, hoy ny teny Tompo andininy 1 ka hatramin'ny 2. Averiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely 4 nitsangana teo amin'ny vazantany 4, niazona ny rivotra 4 amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Amen. Ry havana, ho avy ny fotoana, ho avy ny fotoana. Anjelin'Andriamanitra 4 no teneny ten'Andriamanitra eto. Anjely 4 no alefan'Andriamanitra idiny ety tany, hitana ny rivotra, hitana, teneny ten'Andriamanitra tsara, niazona ny rivotra 4 amin'ny tany. Zany hoe ny rivotra 4 amin'ny koina 4 zany, satria teneny eto amin'ny andiny 1 hoe nitsangana teo amin'ny vazantany 4, ny sisiny 4 zany, dia ny anjely 4 reo hoy ten'Andriamanitra hitazona ny rivotra 4 amin'ny tany, mba tsy hitsoka, azafady, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany. Amin'ny tany aloha teneniny, zany hoe isika zao tsika miaina amin'ny orontsika. Jereva ny fahasarotantsika rehefa manao masika amin'ny le Covid amin'iseo zao. Na ankizy kely ary aty aminay aty efa saina manao masika, hitako any Madagasikara angamba raha tsy diso azay. Dia jereva ny fasarotany isika olombelona tapenana io orona tokony hiaina tsara io. Dia nefa ny amin'izany fotoana izany ry havana, ny rivotra 4, ny sisiny 4 ny tany, ny rivotra zay iainantsika zao no tazominy anjely. Tsy hitsoka intsony eto amin'ity tany ity, ity tany iainantsika ity. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra, ny rivotra iainantsika izao no tazominy anjely 4 ny tany, ho tazominy anjely 4 ny lanitra zafady amin'ny sisiny 4 tsy ahafahantsika hiaina intsony. Ho avy zany, satria ten'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka tompoko, tsy maintsy ho tanteraka. Dia teneny eto hoe ny tany aloha izy mba tsy hisy rivotra, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina. Ny ranomasina zany hitantsika manonja ny ranomasina, fa ho avy ny fotoana tsy hetsika intsony zany ny ranomasina, satria ny rivotra mahatonga ny ranomasina manonja. Ka rehefa tonga zany izay fotoana izay dia tsy hetsika intsony ny ranomasina. Ampatahotra zany, tena ampatahotra izany. Ny ranomasina ny teneny dia toy izany koa hoe na amin'ny hazo akory aza.
na amin'ny azo akory aza. Ny fay zany a, ny ravina, ny azo a, tsy isy rivotra tsony a itsokany reny. Ry havana, anao ahoana am'izany fotoana izany? Zava-dozana izany, zava-doza izany. Toizako ny tenin'Andriamanitra, 2 ka hatramin'ny 7. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahany masoandro, nanana ny fitombo-kasen'Andriamanitra velona, ary niantso ny anjely 4 izay nasaina hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery izy hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase amin'ny andro ny mpanompon'Andriamantsika. Aleluia, aleluia. Nisy anjely zany a anankiray niakatra avy any fiposahany masoandro, ny teny mafia andreo anjely 4 ireo. Ny baiko nomeny dia ny teny izy aloha mbola tsy anatanteraka ilay fitazomana ny rivotra, satria anisy tombo-kase an'Andriamanitra velona, tombo-kasen'Andriamanitra velona amin'ireo mpanompon'Andriamanitsika hoy izy. Ny mpanompon'Andriamanitra ety ambonin'ny tany, zany hoe ny zanak'Andriamanitra izay nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, izay vita batisa tamin'ny rano najoboka, ary izay mitoetra tsara ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahamasinana tanteraka tompoko, izay no ho asian'Andriamanitra tombo-kase an'Andriamanitra velona. Ny tombo-kase ho apetraky ny anjely, apetraky io anjely io a, dia tombo-kase an'Andriamanitra velona. Ka ny olona izay maharitra hatramin'ny farany ihany araka ny tenin'Andriamanitra, izay ihany a no ho hisy tombo-kase. Fa ny tsy maharitra dia tsy ho hisy tombo-kase tompoko. Tsy ho hisy tombo-kase satria tenin'Andriamanitra manambara izany. Ho vakiko aminao avy eo. Ry havana, tsy maintsy tonga io fotoana io. Ianao ve efa vonona ho asiana tombo-kasen'Andriamanitra? Mila aloha isika maharitra, mila aloha isika miezaka, ary miova tanteraka ho masina izay isika vao ho tanteraka eo anatren'Andriamanitra. Satria ao amin'ny Levitikosy izy 7:20, 1 ka hatramin'ny 2, andaony eo vakintsika e. Levitikosy 7:20 ny 1 ka hatramin'ny 2, dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, dia vaky toy izao. Ary ny Tompo niteny tamin'i Mosesy hoe: mitenena amin'ny fiangonana manontolo dia ny zanak'Israely hoe: aoka ho masina ianareo, satria masina aho Tompo Andriamanitrareo. Ny Tompo Andriamanitra no nibaiko any Mosesy tamin'izy nitondra ireo zanak'Israely. Ny baiko nomeny Tompo Andriamanitra dia hoe: aoka ho masina ianareo, satria masina aho Tompo Andriamanitrareo. Ry havana, izay no baiko hatrany am-piandohana, dia tsy foana izany araka ny tenin'Andriamanitra, fa no tonga Jesosy dia izy nanatanteraka, izy masina tonga tetỳ ambonin'ny tany, satria izy ilay Andriamanitra. Dia no tonga taty Jesosy dia tsy nanafoana izy
ny lalàna fa nanatanteraka ny lalàna. Jesosy dia masina ka isika koa tsy maintsy masina. Izay isika vao afaka ho asian'ireo anjely tombo-kase an'Andriamanitra. Satria olona mitana ny fahamasinana, mitana ny fahamarinana, dia afaka ametrahan'Andriamanitra ny anarany eo amin'ny androntsika. Satria androna no tenen'ny tenin'Andriamanitra eto. Eo amin'ny androny mpanompon'Andriamanitra. Izay no tenin'Andriamanitra eto. Fa kosa ry havana, raha ohatra ka tsy asiana ny tombo-kasen'Andriamanitra ny olona anankiray, dia i Satana no anisy tombo-kase ny olona rehefa lasa ny zanak'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Satria tsy maintsy ho avy izany. Tsy maintsy ho avy ny amin'ny fotoana anasiana ny tombo-kase alohan'i Jesosy ho avy any amin'ny rahoalanitra. Ao amin'ny Matio zany, ndao jerentsika. Matio 4:20 ny 9:30 ka hatramin'ny 1:30 any vakiantsika. Matio 4:20 9:30 ka hatramin'ny 1:30 any vakiantsika. Dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Amin'izay no iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahoalanitra izy, ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy, ary izy ireo dia nangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Aleluia. Izay le voateniteria amin'ny Apokalipsy. Aniraka ny anjeliny izy, anangona ny olom-boafidy, ireo olona lay asiana ny tombo-kase n'Andriamanitra velona tompoko. Io le hoe aneno ny trompetra. Aneno ny trompetra. Ho avy Jesosy ry havana. Miverina matetika mantsy le hoe ho avy Jesosy. Efa niomana ve ianao? Anisany ho tafakatra ve ianao? Sa mbola variana amin'izao fiainana izao? Mbola tsy naneno ny trompetra. Mbola misy zany tokony fotoana iomanantsika, iovantsika, anamboarantsika ny fiainantsika iaona amin'Andriamanitra, mba ho voaisy tombo-kase, ary mba ahita isika ny tompo, mba hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havana, mamene izany, mamene izany. Ho avy ny anjely anangona ny olom-boafidy ihany. Ry havana, ny Apokalipsy teo dia nanambara fa hoe niteny izy amin'ireo anjely efatra aloha mbola tsy hitanany rivotra. Rehefa tonga ny fotoana ka voaisy tombo-kase ireo zanak'Andriamanitra, rehefa tonga izay fotoana izay, eo no aneny trompetra, dia hiakatra ho any an-danitra ireo efa misy tombo-kase amin'ny farany. Aleluia. Hiakatra ho any an-danitra. Raha manohy mamaky an'io Apokalipsy 7 io ianao, dia miteny izy manomboka eo 9:4 ny amin'ireo fokony zanak'Israely. Fa isika kosa izay maharitra hatramin'ny farany, miezaka izany, miezaka manaraka tsara ny tompo, dia teneny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 10. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Apokalipsy 7
ny 9 ka hatramin'ny 10. Dia hoy ny teny tompo hoe rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena rehetra ary ny samihafa fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehany zanak'ondry izy ireo. Ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapandrofia teny an-tanany. Ary ny antso tamin'ny feo mahery hoe ny famonjena dia n'Andriamantsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy an'ny zanak'ondry. Amen. Ry havana, izay no zavatra iseho. Rehefa ohatra maneno ny trompetra farany dia miakatra ny olom-boafidin'Andriamanitra izay nasiana ny tombo-kase velon'Andriamanitra. Anaran'Andriamanitra velona, hoy ny tenin'Andriamanitra ato. Dia ireo zany ny olona izay hiakatra dia ho tonga eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, eo anatrehany zanak'ondry. Ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapandrofia. Mahafinaritra ane zany ry havana. Zany fifaliana lehibe mahita any tompo eo anatrehantsika. Ny tompo mahita antsika, isika mahita ny tompo. Izay no tokony ampangetahitantsika hiakatra ho any an-danitra. Satria ho avy fotoana io tompoko, tsy afaka hiala isika. Raha ohatra tsy ao anatin'ny olona hiakatra ianao, dia rehefa tafakatra izany, ireo zanak'Andriamanitra nasiana tombo-kase, dia ny zavatra iseho dia hitazona ny rivotra iainana amin'izay eto amin'ity tany ity ny anjely 4. Satria avazatany 4 no hisy an'izy ireo. Ry havana, mampatahotra izany. Mampatahotra izany. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia zava-doza ny ahazo ny olona izay ho tavela eto. Satria Satana, izy dia anaforse, anisy ny tombo-kase amin'ny andriny ny olona izay ho tavela eto. Io lay hoe 666 mangataka anao aho amaky ny Apokalipsy manontolo. Satria raha ho vakintsika eto daholo dia tsy ho vitantsika tompoko, tsy ho vitantsika, fa mangataka anao mihitsy amaky ny Baiboly manontolo. Dia ho hitanao izany fa i Satana, izy tsy mba hoe andambolabo anao izy. Zao izy aloha mbola manao zay hevitra rehetra azahoany ny olona, omeny arena, omeny tomobile, omeny izao zavatry ny tany zao. Fa rehefa tonga ny fotoana dia iseho izy, iseho ny tena faratsy ny tena endriny. Dia eo izy anaforse ny olona ho asiny tombo-kase, ny anarany ho ampijaliany any amin'ny hafobe, ho ampijaliany any amin'ny hafobe. Ry havana, mila isika mihavana amin'Andriamanitra, mila isika manomana ny mandrakizay antsika. Mety hiteny ianao hoe ahoana no toetra tokony iainako? Zany manao marina foana, fa ndraindray mbola avy any, ndraindray mba hoe resy any. Inona ny zavatra maharesy anao? Mitandrema ianao, fa Andriamanitra tompoko tsy azontsika vazivaziana, fa izay afafintsika no jijaintsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra manambara izany eo amin'ny Galatianina. Raisy ny Baibolinao Galatianina 4:9 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Galatianina 4:9 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza mety ho fitahina ianareo
Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafiny olona no hojinjainy. Izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hinjinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Amen. Izay aza manaiky ho fitaina ianao. Zany hoe Satana no mamitaka ny zanak'olombelona. Aza manaiky ho fitahany Satana intsony tompoko. Aza manaiky ho fitahany intsony ho voafatotra eto amin'ity tany ity, hijaly eto amin'ity tany ity. Ary tsy ho eto ihany satria ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levina. Ho levina ity tany ity, aza miarerena ho an'ny kalalao, fa ho levina avokoa izany. Fa miariarena ho any an-danitra. Ao amin'ny Mateo 9 izany. Oka isika hiambina, oka isika hifo, fefa kely sisa ny fotoana. Ry havana, misy ny afo be, misy ny afo be. Ary rehefa ho avy ny fotoana, dia tsy azon'olona iray elana raha tsy mibebaka izy. Raha tsy mibebaka izy. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara izany. Ao amin'ny Apokalipsia, toko 1:20. Apokalipsia toko 1:20, hovakintsika ny 9:9. Raha ohatra ianao ka mbola misy ireo toetra ireo iainanao, raha mbola misy ireo toetra ireo ataonao, dia miteny aminao aho fa afo be no vantaninao, afo be no miandrenao raha tsy hibebaka ianao. Raha tsy hibebaka ianao, mbola maro ny toetra hafa koa nefany. Fa mila isika masina. Raha tena te hiova ianao dia mila ianao mangataka amin'ny Tompo Jesosy inona ny toetra atao anatiko mbola tsy ekenao, fa ampahafantarin'ny Tompo anao. Hovakintsika ty ten'Andriamanitra ity, dia hivavaka isika avy eo. Apokalipsia toko 1:20, andininy 9 ihany. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra, dia anana ny anjarany ao anatin'ny ny rehetra afo tsy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Ry havana, zava-doza, fary ny rehetra afo sy solofara, afo be izany. Ry havana, voatonona eto ny osa. Ny olona osa dia olona kambo. Anatin'ny fahakamona na hivavaka raha tsy atao akory. Tsy manana hery mihitsy anao na inona fa feno fahakamona. Ny tsy mino, raha tsy mino ianao fa misy ny afo be, raha tsy mino ianao fa Jesosy ho avy any amin'ny rao alanitra, raha tsy mino ianao fa izy no Andriamanitra ary izy no mpamonjy, dia io zany tompoko le tsy mino. Miandry anao zany ny afo be. Teneny ten'Andriamanitra eto, ny vetaveta, ny olona miaina anatin'ny fahalotona, fa vetavetana, dia afo be no miandry azy. Afo be no miandry azy. Mila miala amin'ireny ratsy rehetra reny. Rehefa tena ao aminao Jesosy dia rikoriko ianao, rikoriko ny amin'ny ota ianao. Tsy te hierika ota izany intsony ianao. Satria ny Tompo efa namono ny asan'ny nofo rehetra, fa ny fanahy no miasa ao anatinao rehefa tena anompy ianao. Manaraka izany, ny mpamon'olona. Ny mpamon'olona tompoko. Tsy hoe kory hoe ilay fantatritsika hoe nisy olona maty tary ananina, nisy olona vonon'olona tary, tsy izany ihany. Fa raha ohatra ianao ka mitory zavatra diso,
raha ohatra ianao mitarik'olona hoe fitahina foana nefa ny fanahin'ilay olona tsy voavonjy na hoe manaova an'izao dia voavonjy ianao efa anatin'ny mamono fanahy ianao zany mamono fanahy ianao zany raha ohatra ianao anatin'ny fankalanao olona hitsaratsarahnao olona dia ve le olona mamono tena na very fanahin'olona iny efa anatin'ny famonona olona izany mila mitandrina isika tompoko mila tena mitandrina isika fa Andriamanitra dia hitsara antsika ary ho hita miharihary eo anatren'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra tsisy zavatra hiafina eo anatren'Andriamanitra manaraka izany ny olona azafady ny mpamono olona ny mpijangajanga tompoko tsy ny mpangala badin'olona ihany fa ao koa ny olona izay mijery fotsiny ara mitsiriritra vehivavy na mitsiriritra lehilahy satria mantsy indraindray mieritreritra foana hoe lehilahy foana no voatony ny vehivavy izay tia koa mijery vadin'olona na mitsiriritra anatin'ny fitsiriritana ianao dia efa anatin'ny mijangajanga zay ny tenin'Andriamanitra tsy eken'Andriamanitra zany voalaza eto fa fahafatesana faharoa no miandry afo be no miandry ka mila mitandrina isika tompoko mila mitandrina mila miomana isika eo amin'Andriamanitra manaraka izany ny mpanao ody ratsy ry havana ny olona mieritreritra hoe vavaka dia manao ody avy eo mbola mitana sampy ao an-trano tsy atompoko Andriamanitra dia saro-piaro tsy azo afangaro Andriamanitra tsy azo afangaro mihitsy Andriamanitra fa saro-piaro Andriamanitra raha mpanao ody ianao mpanao fanafody ianao mibebay ianao tompoko mibebay ianao fa afo be ny miandry anao raha tsy bebaka ianao Andriamanitra tsy afaka mihitsy hoe anaiky rafila tsy afaka anaiky rafila Andriamanitra fa rafilan'Andriamanitra izany Andriamanitra dia tokana izy rery ihany no tompontsika tsy azo atao akory ara ny fombantsika ny Madagasikara manao hoe vavaka amin'Andriamanitra sy ny razana ry havana ny razana ane tsy mitahy ny razana ane ka tsy Andriamanitra fa Andriamanitra irery ihany no afaka tompontsika izy rery ihany no ivavahantsika miazay ianao manala izany anatin'ny vavanao tsy anatin'ny vavakanao raha ohatra zatra izany ianao tsy sola tanteraka fa rehefa fantatrao ny fahamarinana dia ekeo fa Andriamanitra hitsaranao raha tsy hanaraka izany ianao raha ohatra ka tonga ny fotoana iaonanao amin'Andriamanitra manaraka izany ny mpanompo sampy ry havana mpanompo sampy ny olona manana statut rehetra mivavaka amin'ny statut any amin'ny Exodosy 20 tsy manaiky Andriamanitra ny akoho fanao na iza mitapakazo Andriamanitra dia Andriamanitra velona ny tapakazo tompoko efa nataoko toriteny teto izany na fampibebahana dia fanompo-tsampy reny sarina lakroa ireny dia fanompo-tsampy Andriamanitra dia masina za zao efa nijovavolombelona tato an-tranoko tato na lakroa koa zay tato fa nenay zany hoe tsy nisy sarin'i Jesosy teo fa hoy Jesosy tamiko hoe ny tapakazo dia na dia tsy sary ary hozy Jesosy hoe statut an' Jesosy dia fanompo-tsampy zany ary io avokoa reny ny tompo miantso dia nangonoko betsaka tato dia nariko tamin'ny anaran'i Jesosy nasain'ny tompo mihitsy ara hoe zaraiko roa zany hoe le izy ohatran'iny dia nazaraina anankiroa dia narina tamin'ny anaran'i Jesosy izay Jesosy vao nanafaka izay izy vao nanafaka tanteraka satria nanaiky aho tsy hanompo tapakazo intsony aika ireny forma reny fotsiny satria aika ireny forma reny fotsiny petraka amin'ny trano dia raha vao mijery dia hoe ay ianao Jesosy sanatria
mahatsiaro ny azy fijalianao tsy atompoko, tsy ao anatin'ireny Jesosy, tsy ao anatin'ireny ny tompo, tsy azo atao fahatsiarovana azy izany. Raha mandinika isika, raha mahatsiaro isika reny apôstôly, zareo nga nanana trano hoe misy tapakazo sarina lakroa, tsy izay izany tompoko, nandeha eran-tany izy ireny toy an' Jesosy, fa tsy nisy an'ireny tao an-tranon'izy ireo. Fa oka isika ho masina tanteraka, satria masina Andriamanitra. Toizako voateny ato ny mpandainga, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny falimy rehetra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Ny mpandainga aza, ny mpandainga impiry moa ny lelantsika io, vavantsika io no miteny zavatra tsy izy. Impiry ry havana, raha miteny tsinahy dia tonga de mibeba fona Jesosy, fona Jesosy fa diso ny teniko iny. Fa ny mpandainga rehetra, hoy tompo, ny mpandainga rehetra, masika ny tenin'Andriamanitra, masika Andriamanitra eto satria fanahy no vonjeny. Ny mpandainga rehetra raha hono dia ho any anaty falimy rehetra afo. Ry havana, matoa io tenin'Andriamanitra tonga amintsika anio. Ny mpandainga zavatra kely ene zany amintsika e. Firifiry n'olona mandainga, firifiry n'olona mandainga. Ny mpandainga fotsiny dia ho any amin'ny afo be. Ahoana ny toe-panahinao amin'izao izahako miteny izao? Manontaniana aho tena hoe ahoana ny toe-panahinao eo anatren'Andriamanitra, eo anatren'Andriamanitra. Ho tafiditra any an-danitra ve ianao? Ho tafiditra any an-danitra ve izaho? Tokony isika hiomana tsara, ho mendrika an'Andriamanitra, hiala amin'ny lainga, hiala amin'ny fijangajangana, hiala amin'ny fanompo-tsampy, hiala amin'ny ody ratsy. Maro be ny teneny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Galatiana izy 5, asain'ny tompo vakiana ihany nefa na dia tsy nisoratako ary. Andaontsika ho any amin'ny Galatiana 5 ave tsika hivavaka. Galatiana 5 aleo raisina ihany satria ny tompo miteny izy no miasa ka tsisy miasakana. Galatiana 5 andininy 7 asain'i Jesosy ho vakiana io tompoko. Galatiana 5 andininy 7 anambarana ny toetra izay tsy eken'Andriamanitra izay avely any amin'ny afo be. Dia ho vakiako tsirairay dia amin'izay afaka mandinika ny tenanao ianao, za koa mandinika ny tenako. Mba hahafahantsika hiala amin'ny ratsy, mba azahoantsika ny lanitra. Dia ao aorianan'io dia kosa zavatra tsara zay takiany tompo amintsika tokony iainantsika. Galatiana 5 andininy 7 no vakiantsika ka hatramin'ny 9. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa miharihany ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejejona, fanompo-tsampy, fitahirizana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adila, fialonana, lolom-po, fifampiandaniana, fitsitokotokoana, fitsiriritana, fahamamona, filalaovan-dratsy sy ny toy izany izay ampitandremako anareo raha teo, tahaka ny nampitandremako anareo fahiny koa, fa tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Ry havana, eninao avokoa izy teo. Misy isan-karazany. Miangavy ianao amerina mamaky tsara rehefa milamina tsara ianao. Fa hiteneninao ny fanahy masina amin'izay. Ny andininy 2 eto kosa
dia izay takiny tompo amitsika mba hazahoantsika fiainana mandrakizay. 2 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharom-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny mba ny faniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Raha velona amin'ny fanahy isika dia aoka andeha araky ny fanahy. Aoka isika tsy eboebo foana ka ifampiantsy sy ifampialona. Amen. Alleluia. Riavana. Riavana. Aoka isika andeha araky ny fanahy. Aoka isika hiala amin'ny ireo faharatsiana rehetra teo. Maro izy tao. Misy hatramin'ny ady lahy, misy hatramin'ny fialonana, misy hatramin'ny lolo-po, ny fo, tandremo ny fo tompoko. Misy hatramin'ny fifampandanina, fitsitokotokoana, fitsiriritana, fahamamona. Tsy eken'Andriamanitra mihitsy ny fahamamona tompoko. Filalaovan-dratsy. Maro izy ato. Ny fijejejona voatony ten'Andriamanitra ao. Ny fahalotona. Riavana. Riavana. Tiantsika ny tompo. Aoka isika hiverina aminy. Hiverina aminy efa kely isan'ny fotoana. Efa kely isan'ny fotoana. Dia ho avy Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra. Vonina venao iaona amin'Andriamanitra ao. Vonina venao fa izy dia miandry anao hatr'izay ela izay. Tahaka ny andrasany ahy tao anatin'ny fahalotoko rehetra ao dia tsy mieritreritra mihitsy hoe teo ane Jesosy, teo anilako ane izy. Fa de teny amin'izao tontolo izao teny foana. Fa noho nahatsapa hoe tsy mety ny nataoko. Satria tsy fantatro, tsy amin'ny fampianarana ka. De nanaonao foana teny. Fa noho ny fantako na zava-tsara hoe tsy azo atao ireo. Tsy mety ireo. Fa averany amin'ny hafa be satria teneny ten'Andriamanitra eto hoe tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny teny ato amin'ny Galatiana. Ny ary amin'ny Apokalipsy dia hoe any amin'ny faharimy rehetra afo. Any fahafatesana faharoa. Zany hoe le fahafatesana faharoa dia izao. Efa maty ara-panahy ny olona iray izay manao ireo ratsy rehetra ireo raha mbola tsy maty ny nofo. Efa maty ara-panahy zany hoe efa faty mandehandeha zany ny olona velona anankiray. Raha mbola vely izy efa manota, manao an'ireo ota ireo. Izay le fahafatesana voalohany. Faty mandehandeha. Dia rehefa maty, tena maty ilay olona, dia izay le fahafatesana faharoa any amin'ny faharimy rehetra afo. Sady maty ny nofo, maty ny fanahy. Dia hijaly mandrakizay tsisy fetra. Tsisy fetra tompoko. Eto isika no misy fataperana. Eto isika dia ohatran'olona mpanao vakansy. Ohatran'olona mpanao vakansy any itsika eto e. Matsapa izany ve ianao? Raha tsy mbola natsapa izany ianao dia vakansy ny andehanantsika eto. Vakansy anao asan'Andriamanitra. Fa tsy anangona amin'ity tany ity satria ho rava. Tsy atondra na dia zavatra kely iray isika ho any an-danitra. Tsy atondra ninina isika tompoko. Fa rehefa maty isika dia ny tanantsika, ny vatantsika tsy mahatana zavatra na inona na inona. Izay le hoe tsy atondra ninina any an-danitra isika. Ka izao zavatra rehetra hitantsika zao ry havana, ny angonitsika, zavatra ianantsika izao, aza mifikitra amin'izany ianao. Fa andalo ihany. Satria rehefa ho faty isika, dia eo isika vao adin'Andriamanitra.
hoe inona nataonao tany ambonin'ny tany. Ry havana, ampatahotra ny aonana amin'Andriamanitra raha tsy miomana, raha tsy miomana, satria amin'izay fotoana izay zay ray na tonga dia any amin'ny afobe, na zay ray kosa isokatra ho anao ny varavaranlanitra. Eto ihany isika no afaka miomana, eto ihany. Fa rehefa maty isika dia tsy afaka anao na inona intsony. Tsy afaka anao na inona intsony tompoko. Ry havana, izay natonga niverina tamin'i Jesosy. Satria nampahafantariny ahy tsara fa raha mbola nitoy tamin'ny fiainako aho dia ny varavarany afobe dia niandry ahy. Ary ijaly mandrakizay doria nampahafantariny tompo ahy tanteraka izany fa tonga dia mivantana ny amin'ny afobe raha ohatra ka maty tamin'ny fahadalako. Izay natonga niverina tamin'ny tanteraka, fa tsy atsasany ihany akory fa tanteraka. Ry havana, tianao Jesosy tahaka ny fitiavany ahy. Isika no tsy mieritreritra azy indraindray. Atolory an Jesosy ny tenanao, atolory an Jesosy ny fonao. Aoka izy anjaka ao am-ponao, aoka izy anjaka ao am-ponao. Fa raha anjaka ao am-ponao izy dia ho sambatra ianao, aza mijery olona intsony na iza ianao. Fa raha mbola mijery olona ianao dia ianjera foana ary tsy androso mihitsy tompoko. Raisy Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao dia ho tafiditra any an-danitra ianao. Iariva avaka isika tompoko, amarana antsika izao fotoana izao. Jesosy tompo, saotra anao izahay. Saotra Jesosy tamin'ny afatra mamy izay nomenao tompo. Satria Jesosy mampafantatra anay ianao Jesosy fa ho avy ny fotoana ny anjelinao hitana ny rivotra 4 eto amin'ity tany ity, ny sisiny ity tany iainanay ity. Jesosy ampatahotra izany Jesosy satria tompo izay aneka bitike kely izay Jesosy. Tompo, na miaina ry izahay ao anatin'ny masika efa sarotra amin'izao Covid izao, maika vafa izany tompo. Mbola famindraponao aminay tokoa izao Jesosy, mbola famindraponao tokoa Jesosy. Tompo malalo, ho avy ny anjelinao anisy tompo-kase aminay Jesosy. Raha maharitra hatramin'ny farany izahay, raha maharitra hatramin'ny farany izahay Jesosy. Tompo, mibebaka aminao, mamela Jesosy ny elokanay tsiraray avy Jesosy, izay matsapa mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy. Satria tompo, miaratsy izao fiainana izao, efa kaiky ianao Jesosy. Maro ny zavatra miseho eran-tany Jesosy, manambara sahady fa ho avy ianao Jesosy. Tompo, tamin'ny fiangonanao tsiraray avy isam-batan'olona Jesosy, ifoa Jesosy anatonanao, ka ianokana tena Jesosy andohalika hitady anao. Fa tsy atahotra havana intsony, tsy atahotra ankohonana intsony, tsy atahotra vady intsony, tsy atahotra fianakaviana intsony, tsy atahotra namana intsony. Tompo, aoka hietry eo anatrehanao Jesosy, aoka hietry eo anatrehanao Jesosy ny tsiraray avy, mba ho ampiasainao Jesosy izara ny hatsaranao, alohan'ny avianao tompo. Satria Jesosy
mbola betsaka ny anivelany vala. Jesosy malalo, tianay ianao, maminay ianao Jesosy. Sambatra izahay manina anao tompo, sambatra izahay mihaona aminao Jesosy, ka mangataka ny famanginao anay izay tena mifikitra aminao Jesosy. Vangio Jesosy ao anatin'ny nofy tahaka ny fataonao Jesosy, izay mbola tsy nahitanao kosa tompo, ka mangetaeta ihaona aminao Jesosy. Jesosy, raha mangataka aminao izy tompo, mare izao video izao. Okenao Jesosy amangy azy, ikasikazy tompo, anova azy. Satria anao Jesosy dia mitady anay anatona anao. Ary efa niteny anao Jesosy hoe tsy mihaino ny mpanoty anao, tsy mihaino ny mpanoty anao Jesosy, fa zay mivavaka aminao amin'ny famarinana Jesosy anovalianao. Tompo, raha manatona anao izy, mitady anao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana Jesosy, ka mibebaka eo anaty anao tompo, dia valio izy Jesosy. Tompo malalo, misaotranao, misaotranao ny amin'ny fotoanan'io Jesosy, zay tanteraka somatsara teo anaty anao Jesosy. Tompo malalo, manaja anao aho, manandratra anao aho Jesosy, mankalaza anao Jesosy. Tompo, mideranao aho, satria anao lay Andriamanitro avy indrindra. Jesosy, ny asanao zay tanteraka teto tompo, dia rakofy ny ranao Jesosy, rakofy ny ranao Jesosy. Tompo malalo, ka sio ny tsiraray avy, ary ampaherezo izahay tany fa tsy matananao tompo. Manaja anao Jesosy, ianao lay alfa sy omega, fiandohanay ary mbola iafaranay. Fanamasono, mitoera mandrakariva aminay, miasa mandrakariva aminay. Voninahitra ane dia ho anao rery any Jesosy, ilay solofony Davida ho. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay tory. Aleluia. Amen. Amen. Ry havana. Zay tompoko ny fotoanan'io dia manao velomanao aho amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Dia amin'ny herin'io zao indray ny fotoanantsika amin'ny 7 alina, raha mbola tsy tonga Jesosy, na mbola tsy miale tokoa ny ray amintsika tsiraray avy. Veloma tompoko. Amen.